Fiara sy motosikilety tranainy efa niasa nanomboka tany amin'ny taona 1790 hatramin'ny taona 70 tany ho any ireto nampiratiana ireto. Tao ny marka Peugeot, ny Renault, ny Simca, saingy ity Citroën Rosalie ity no antitra indrindra. 20 taona no na fiara azy ary Andriamatoa Abdon no tompony ankehitriny. Ny olana matetika mahazo an'ity zany problemana amin'ny carburateur. Izy manko tsy mba misy compétence zany fa tonga dia midina ambony ny réservoirany dia tonga dia mitsotsorika fotsiny ka rehefa vizambizana ny carburateur zany dia tsy sahirakirana aminy. Tsy hoentina matetika izay no paikady ikojakojana ny fiara tranainy satria sarotsarotra ihany ny fitadiavana ny piesy. Renault vita frantsay io. Izy zany tomobile tsy natokana ho faty mahitsy ny tomobile io. Raha ny fikojakojainao anazy zany tsy tokony ho faty mahitsy izy. Dia ho amidy izy io sa ho ampiratiana fotsiny androany? Ny tena izy amin'ny aloha ampiratiana. Misy mieritreritra hivarotra ny fiarany misy abseho fotsiny mba hifalian'ny hafa ihany koa zany hoe mbola malagasy mbola mahatazona fiara tranainy dia eo ny fahasahiranana sy ny zavatra maro isan-karazany. Samy liana tamin'ity fampiratiana ity na ny teratany na ny vahiny. Là c'est bien, c'est peut-être la première fois ou la deuxième, non? Voilà, c'est à développer, c'est intéressant, mais il faut développer ça. Il y a beaucoup de voitures ici. Moi j'en ai acheté 2 déjà depuis que je suis là. Mahafinaritra mba miverina ohatry miaina amin'ilay zany hoe zavatra taloha be zany indray zany hita hoe zavatra tranainy be. Ity zao tomobile anankiray hitantsika hoe efa tranainy Citroën io dia ohatry ny hoe za amin'ny génération zao tsy nahita zany mihitsy fa tonga eto zay dia mijery dia mahita an'izy io dia mahafinaritra be zany. Tetsy andaniny nanararoatra ny varotra karazana fiara kely tranainy sy kojakoja fampiasa taloha ireny ity lehilahy ity. Tazana teto ohatra ny telefona fifaneraserana tany amin'ny taona 70, ny fandanjana volamena, ny haingon-trano ary ny fitaovana fihainoana mozika na ny gramophone. Appareil de musique zany zao ty gramophone solona tourne disque taty aoriana zany. Zay efa évolué be izy amin'izao dia efa misy ny CD, misy ny anao tamin'izany zao zany ny resaka mozika tamin'ny fotoan'andro. Arak'izany dia tsy ny fampisehoana ihany fa mahasarika ny malagasy ihany koa ny fahafantarana kojakoja sy fiara fampiasan'ny olona taloha tamin'ity alatsinain'ny Pentecosta ity.